Tsy alalavitra an'izay vaovao ihany izay isika midadasika ny faridranomasina malagasy ary manan-karena tokoa isika raha iny lafininy no azy teny isan'ny mampametra-panontaniana amin'izao fotoana izao ny mahakasika ny fiarovana ny faridranomasina Madagasikara na ihany koa ny sisin-tanin'i Madagasikara. Ny momba izay indrindra no entina amintsika ao anatin'ity fanadihadiana ity. Nanambara ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina nandritra ny lanonana famondrana fameneva omaly teny amin'ny lampam-panjakana Iavoloha fa anisany atao laharam-pahamehana miaraka amin'ny folo alin-dahy malagasy ny fanamafisana ny fiarovana ny faridranomasina malagasy. Raha nanontaniana ny fahafahana manatanteraka izany ministra ny fiarovam-pirenena ny général de corps d'armée Rakototsavy Dominique dia laza ny tenany fa efa misy ny asa sy fepetrana tomboka entina namafisana ny fiarovana ny faridranomasina malagasy. Le fiarovana ny faridranomasina zany izy io asa be izy io kanefa raha tsy atomboka tsy ho vita. Atomboka tsy kelikely izy hatramin'ny herintaona zany efa nisy sambo namboarina, efa nisy toerana anaovana détachement maritime vitsivitsy, efa nanaovana fitsirihana na reconnaissance any Atsimo Andrefa na Atsimo Atsinanana mba hiparitahan'ny izy. Efa nisy ny fijerena prospection tany amin'ny firenena samihafa tamin'ny herintaona fantareo fa tany Frantsa zay, tany Chine, tany Israel, tany Afrique du Sud dia mampitaha. Io tsy resaka fitaovana fotsiny fa fahaiza-manao. Dia misy moa le hoe centre de diffusion d'information maritime aty amin'ny Océan Indien izaho Madagasikara ho raisina izay mandray ny faritra Ngedabe ny ilany andrefana aty mahazo ny kalabe Mozambika zany. Raha nambara ministra ny fiarovam-pirenena asa lavitresaka ny fanamafisana ny fiarovana ny faridranomasina saingy efa manomboka tsikelikely ny fanavozana ny fampitaovana sy ny fampitomboana ny lafiny arakolona miasa amin'ny fiarovana ny faridranomasina malagasy.